Vatsim-panahy entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Amintsika mandrakariva ndrava ny fahasoavana mampiadalana avy amin'Andriamanitra raitsy sy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ivavaka isika. Voninahitra no Andriamanitra raizanaka fanahy masina noho ny fitiavana sonondrampinao ka mbola venana trapa-mijeny zahay. Tratrindray izao amarina izao fa notantana sy novimbinao ary ankoa mbola menao indray izao teny izao. Mangataka aminao Jesosy ny fandrampinao sy ny fanadivana amaranao sarobidy ary ny fanatrehan'ny fainao masina mba ho voninahitra ny fotoana rehetra izay atrehanay amin'ity andro ity. Ary ankoa andrenesana ny feonao dia ny feo mpitiavana andoranao ny sosiny tsara ho anay zanakao. Miterana tompo araka ny fombanao vonikeno izay mpanomponao. Minaranao Jesosy avy Nazareta nazona manisy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny ravina ny fahasoavana mampiadalana avy amin'Andriamanitra raitsy sy tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tompo dia mampatsiahy antsika amin'ity andro ity fa izy dia Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra manoratra ho an'ny zanany dia ho antsika izany, ho anao, ho asy, zanany ety ambony tany. Izao anio izao. Hoy ny voarakitra ao amin'ny boky Isaiah-paminany. Isaia toko 420 ny andininy 220. Isaïe 44 22. Amenaran'i Jesosy. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Hoy Jehovah tompony maro. Amen. Efa nalevon'Andriamanitra tokoa ny fahadisoan'ny olombelona rehetra ary efa nifoanany avokoa tahaka ny fandevina ny zavona ny heloko ny olona rehetra raha miverina aminy tokoa ny zanak'olombelona. Ao na fomba hiverenantsika amin'izany, ao na ahafahantsika mamerina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Tsotra ilay hafatra nomen'ny tompo ao amin'ny Jaona toko 7:4 fatantsika tsara jenjery fa hoy Jesosy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra tontolo izao nomeny zanalay tokana mba tsy ho velatra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ao ihany koa ny fampatsiavan'ny tompo antsika araka ny Jaona toko 7 ihany ny andininy 4:30 hoe fa hoy Jesosy izay mihaino ny zanaka manana fiainana mandrakizay fa izay tsy mihaino ny zanaka dia tsy ahita fiainana fa ny fahatezerin'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Lala tokana madio ary ihany koa tsy misy hafa noho izy lalana izay omeny Jesosy antsika. Azontsika ny fitiavan'Andriamanitra, azontsika mandray ny fanjakan'Andriamanitra hidirantsika eo amin'ny ilay fahatretrena mandrakizay sy ny fifaliana sy manam-pahatam-perana. Anio aritsika dia omeny tompo izany taratasy sy ny mpitiavana izany. Omeny Jesosy Kristy izany fitiavana izany ary tiany koa mba hampita amin'ny olombelona rehetra izany. Fa ny zava-dehibe indrindra tokony ho tsaroan'ny olombelona rehetra dia izao: Andriamanitra tia azy. Andriamanitra maneho ny fitiavany. Tsy misy matsety an-tany tokoa tia antsika mihoatra noho Andriamanitra, mihoatra noho Jesosy Kristy. Ary anatin'izao fiainantsika ambony tany izao izay mandalo ihany dia tiany mba hatsapa sy hatsiaro izany tokoa isika zanak'olombelona. Aoka vonona antsika ny hiaona amin'ilay Andriamanitra fitiavana. Ary izany fahavonona izany dia mila mandalo amin'ny Jesosy Kristy, ilay Mesia. Fa tonga tetany tokoa Jesosy Kristy haneho ny fiainana mandrakizay. Tonga tety ambony tany ilay Andriamanitra ray mba hahatonga antsika handray ilay fitiavany. Ary izy no atao hoe sorona faratampony indrindra nomen'Andriamanitra ary maty ho antsika izy, nandazaka ny rany ho antsika izy mba hanadio ny fahotantsika rehetra, hanadio ny ota rehetra izay nitanterantsika ety ambony tany ary ihany koa na dia no avy aza dia efa nidioviny sy ny fafany avokoa. Ka inona moa no antony mbola nitana? Saka ny tenin'ny Paoly apôstôly tokoa fa
izany rehetra zany dia zavatra ratsy sy tsy tokony tanterana intsony fa fahadalàna. Izy nolay zanak'Andriamanitra manaisotra ny fahotany zao tontolo zao novonoina mba hamono ny otantsika rehetra ary ny koa mba hividy antsika iray indray hanana fiainana mandrakizay. No tanterahany zany mba tonga antsika hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy mandrakizay, miaraka amin'ny ray izay no tokony ho tsaroan'ny olona voalohany indrindra. Fa novolavolainy mantsy isika tamin'ny mpitiavana ary kanto sy meva tokoa, ary zany famolavolan'Andriamanitra izany dia nataony tamin'ny alalan'ny tanany feno fitiavana mba tonga ny olombelona rehetra ho tafiditra ao amin'ny fanjakana. Indrisy fa mitady fitiavana hafa ny olombelona, indrisy fa mitady fiainana hafa ny olombelona, ary anjarantsika ny mamerina azy indray ao ambala, ao amin'ny tranony iray. Inona moa ny zavatra katsan'Andriamanitra lehibe indrindra? Ny atonga ny zanany izay nohariany araka ny endriny handeha araka ny sitraky ny fony ary handray ny fitiavany. Izay no fanomezan-dehibe tsara indrindra ary tsy mamisy fepetra. Fa notolorany fitiavana tokoa isika, ary izany fitiavana izany dia miharihary ao anatin'ny teniny voarakitra ao anatin'ny Baiboly. Tiany mba hiditra ao amin'ny fanjakana, tiany mba handray ilay fanomezan-dehibe, ary tiany tokoa mba tsiaro izany sakrifisy lehibe indrindra nataon'Andriamanitra izany tamin'ny alina nanomezany ny zanany ho fato amin'ny fijaliana, ny raha nalatsany mba handrakotra antsika. Ary zany raha nalatsany izany hananantsika fiainana, hananantsika toko sy fanantenana fa hiaina mandrakizay amin'ilay zanak'Andriamanitra, amin'ny Jesosy Kristy isika. Nitoloran'ny Tompo antsika ilay Baiboly mirakitra ny teniny mba ho fepetra hananantsika ety an-tany, hananantsika fiainana dia ety ambony tany izao anio izao. Tsy raha ampitso, tsy raha afaka ampitso, tsy eny an-toeran-kafa fa amin'ny toerana izay misy anao no tian'Andriamanitra hanorina izany fiainana izany, izany fitiavan-dehibe izany. Koa ankehitriny raha hita fa efa toa hikatona ny lanitra sy ny tany, efa mbiakaiky ny zanak'ondry hiverina, efa eo ambavan'ny anjely tokoa ny trompetra, dia aoka isika hiverina eo amin'Andriamanitra ary hanaitra ny zanak'olombelona, fa Andriamanitra tia miantso antsika, miantso antsika mba hanafatra izany ho an'ny zanaka ety ambony tany rehetra. Io zany nahatonga antsika mandray izao hafatry ny Tompo izao. Te aneho ny heriny farany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanambarahany mihezinezina amin'izao tontolo izao, fa tsy misy afa-tsy izy no mpamonjy. Mihamorodana tsikelikely ny sécurité rehetra napetraky ny olona teo anivon'izao tontolo izao. Mihamorodana tsikelikely izay rehetra zavatra efa nianteran'ny olona, kanefa indro fa mbola Andriamanitra ihany no afaka hihanana ny toky. Izao rehetra izao dia hirongozona, ary na dia ny fanambany ny fanorenana izao rehetra izao aza dia mizongozona satria eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary tsy misy mpamonjy hafa tokoa afa-tsy Jesosy Kristy, fa izay heverin'ny olona fa azo enterana toy ny vola amikarena, ny fiainany, ny fahaizany, ny fahasalamany, ny fahatanorany, ireo zavatra samihafa izay napetrany mba hianterany dia indro mizongozona avokoa. Fa tonga ilay mpanjaka ny mpanjaka sy Tompo, ny Tompo mampatsiahy fa izy ny Tompo ny fahefana rehetra any an-tany sy aty an-tany. Tsy tiantsika ao anatin'ny tahotra, tsy tiantsika hiaina ao anatin'ny fisalasalana, tsy tiantsika hiaina ao anatin'ny izay rehetra fanameloana, fa tiany kosa antsika tsiaro izany fitiavany lehibe izany. Inona moa no anton'izany rehetra izany? Tiantsika mba hiaina hiaraka amin'ny ampitiavana isan'andro. Aoka hisafidy ary ny fahazavana isika ny mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy, satria izy no lalana sy fahamarinana mankany amin'ny fiainana. Notolorany izany fanomezan-dehibe izany, ary mila mandray kosa ny fanapa-kevitra ny tsirairay avy ho tian'Andriamanitra
amin'ny fony rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny fanahiny rehetra ary amin'ny tena manontolo ary ho tiany namany tahaka ny tenany. Antso ho antsika tsiraray zany ary antso ho an'ny zanak'olombelona rehetra ty an-tany izay tiany mba ampatsiahivantsika amin'ity andro ity, ahatonga antsika ho fitaovana mahomby hitoriany zany filazantsara zany. Aoka sy tsiariavana hanana fitiavana manokana ny amin'izany fifandraisana amin'ny tompo izany mba hahatonga ny mandrakizay eo amintsika satria izay nonanantsika ilay fiadanana, ilay fifaliana mandrakizay mba tsy ho very sy ho rava izay naorin'Andriamanitra ho antsika ety an-tany sy ny mandrakizay. Aza manary fotoana intsony ary amin'ny lainga ny fahavalo ka milaza amintsika fa afaka mandeha amin'izao fotsiny ny olombelona, afaka miaina tsy misy an'Andriamanitra, tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra, fa ny zava-tokana tian'Andriamanitra ampatsevina amintsika dia izao: very ny olona raha tsisy an'Andriamanitra ary very ny kristianina raha tsisy an' Jesosy. Aoka isika tsy hanao ny fiainantsika sy hiaina ny fiainantsika tahaka ny hoe tsy misy Andriamanitra na koa eny lavidavitra eny Andriamanitra. Isika dia nantsony Tompo hiaraka amin'ny isan'andro, ifamatopianana aminy satria tiantsika izy amin'ny fitiavana mandrakizay. Alao ary riavana ka aoka isika fitaovana mahomby hitory zany filazantsara zany amin'ny olombelona rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fiadanany anio ampitso ary mandrakizay vavaka isika. Ray malalo, saotra anao izay noho ny fitiavanao mahagaga. Famindraha fo aminay satria mpanoto zahay. Mandray ny fanomezana avy aminao tokoa zahay ary mahatsiaro izany fitiavanao zany. Fantatray tokoa fa ny rahanao Jesosy Tompo mba ho fato amin'ny fijaliana ilay zanako ilay tokana. Mino izay fa ny raha latsakao Jesosy no nividy anay tsiraray avy ary namono ny fahotana rehetra tamin'ny lasa no avy aza. Apetraka feno ampelantananao ny fatokiana feno ary ny fampanantenana rehetra izay omenao satria paharanay ianao. Ny fiainanay dia apetraka eo aminao Jesosy ary aoka ny sitraponao atao miteraka amin'ny lafim-peny rehetra. Mangataka mandrakariva ny fainao masina zahay mba hirotsaka ao am-ponay, hanova ny fofatinay ho tonga fonofo dia ho fantatray tokoa fa zava-dehibe ny fanahafana anao isan'andro Jesosy satria indray androany dia hitovy aminao feno fitanteraka zahay ary dia hiaina aminao any amin'ny lapan'ny voninahitra ny ray. Dia toetra ho zanaka manohy zahay, mila ny fanampinao, miangavy sy mitala aminao indrindra, tongava aty am-ponay Jesosy ary ataovy olom-baovao indray zahay amin'ity andro ity ao aminao. Mivavaka aminao zahay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Ray malalo ary dia metraka feno ny fiainanay eo ambany fitantananao sy mbinanao. Ka sy ho mandrakariva ny fonay ho fenonan'ny fitiavanao ary esory sy nambenao ty anatinay, miangavy sy mitala aminao indrindra araka ny ben'ny famindrampinao. Mbe fahasalamana ny zanakao tsiraray avy, esory ny rofo sy naretina rehetra Jesosy malalo, tendreo ny loran'ny aretina ary dia aoka koa izay ho lavitry ny olana sy izay rehetra zavatsarotra ety an-tany satria efa nentinao avokoa zany araka ny teninao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny zany tokony mba tsy ho vezatra amin'ny fanafiana mandrakizay. Fa mankanesa aty amiko ianareo izay miasa faritra mivetrapetrana, izany miaro ny fitsarana eny Jesosy. Mitondra enta mavesatra tokoa mpanomponao mba homeo zany fitsaranao zany anio ampitso ary mandrakizay. Dia mianaranao Jesosy avy Nazareta nanjony maniry sy mangataka izany vavaka izany, anao ny ajana amboninahitra, anao